Salama daholo. Sabotsy 12 Oktobra 2024 manao an'ity vidéo ity. Izy ity zany somary vidéo d'actualité kely sady anatra koa tsika manao zany trade crash zany. En fait tamin'ny alina nisy netina hoe flash crash zany tena filazanzala anazy na hoe cascade de liquidation. Zany hoe nisy panika zany tany amin'ny marché financier. Ity zao marché crypto market cap total jusqu'à aty amin'ny 22%. Tratra koa ny traditionnel na ny stocks ity zao ny S&P 500 eo amin'ny 3% igny zany. Treto aloha zany ny S&P 500 vetivety kely de clôture le marché. De tsy de tena hoe nisy impact fa amin'ny latsinainy zany amin'ny ouverture de marché vao tena ahitana hoe ahoana ny impact an'le izy satria possible hisy gap eto am'le clôture le bougie tamin'ny omaly zany. De tratra koa na ny ity zao indesy Nasdaq eo amin'ny 3-4%. Zany ity koa zany miandry ouverture na marché amin'ny latsinainy. Ny zavatra tena niseho zany iny tsy de direntsika lalina satria efa nipartageko tamin'ny Facebook hoe resaka zany Donald Trump momba ny resaka droit de douane entre ny Sinoa sy ny Amerikana. De d'après an'izay zany nisy ohatran'ny hoe panika taty amin'ny marché traditionnel de niditra taty amin'ny crypto efa somary taritaraiky zany crypto vao nomboka chute tsikelikely ny marché fa de base zany taty amin'ny marché traditionnel aloha zany nisy impact. De aveo nanao clôture le marché traditionnel de ny marché crypto moa zany fantatsika hoe mandeha 24/24 de lasa nisy panika zany taty amin'ny crypto de be de be zany ny position ataoko hoe liquidé indrindra fa reo nanao naka position longue tany amin'ny contrat futurs. Zany hoe zany ny contrat futurs zany na perpétuel zany tena impacté zany fa ny contrat spot plutôt tsy de tena hoe nisy deka ohatrany ahoana aloha satria efa mivela tsikelikely le cours zany fa mila checkena io amin'ny latsinainy satria any tena miconfirmer azy am'le ouverture de marché amin'ny latsinainy. Possible mbola hitoa io crash io andrano alina na rapitso fa any zany tena tsara zany miandry any vao tsy vao maka décision tsika zany hoe ahoana ny tokony atao. Zay izy en général zany zany hoe de 1 tratra ny traditionnel aloha ny stocks S&P 500 Nasdaq zany jerentsika teo de aveo niditra taty amin'ny crypto de ohatrohatran'izay. De raha hijery zao tsika ato ny liquidation pour tous les exchanges en crypto zany hoe ao daholo ny Binance, ny OKX, ny Bybit sy ny sisa de tena hoe record mihitsy hoe tena total ato mandeha amin'ny 2 milliards 2,4 milliards liquidation tamin'ny alina 3 heures du matin. De raha mijeritsika tena mbola tsy ary nisy ka ohatran'ny telo zany hatreto hoe zavatra tsy de tena hoe ny tsy tena hoe maninona zany efa ny tena impact be aty amin'ny crypto le izy. Raha jeretsika court terme zao tato zany hoe tamin'ny 00 tany tena nisy impact. De ny long moa zany tena tratra zany hoe manao pari à la hausse zany amina crypto anankiray de satria ny crash le cours de izy zany tratran'le liquidation. Ny short tratra kely ihany fa tsy tena hoe ahoana. Ohatran'izay zany ny zavatra miseho de pour le moment aloha zany atsika graphe 5 ohatra hoe 15 minutes pour le moment zany fa manomboka stabiliser ny coursn'le crypto ty zao total market cap rehetrarehetra fa raha hijery tsirairay tsika ohatra zao bitcoin zao bitcoin zao efa manomboka mistabiliser koa zany. Any Ethereum mbola efa manomboka stabiliser koa. Zany hoe zany bref manomboka stabiliser daholo ny crypto rehetrarehetra. Fa ny tena hitako tena tratra zao ato de ny Cosmos. Tsy haiko hoe inona niseho tany amin'ny Cosmos. John Cosmos tena tsy hoe inona niseho tany. Zavatra niseho tany amin'ny Cosmos fa taty amin'ny support na 4 dollars izy tena latsaka aty amin'ny 0,001 dollar aty zany. Zany hoe tena tratra daholo angambany zay nanana Cosmos. Fa par contre izy efa mistabiliser aty amin'ny 3 dollars zany. Zay mahatonga anazy hoe flash crash le izy fa tsy hoe ohatran'le fahitantsika manko ohatra matetika ny crash ohatra hoe ny fahitan'ny FTX zao de ny FTT de ny crash de tsy tafaverina intsony le prix. Fa ty zany ohatran'ny hoe liquidena fotsiny zany le position an'le zala manao longue indrindra fa le mampiasa effet de levier amin'ny contrat futurs
De raha vao une fois liquider le rony de niverina ohatrany hoe manomboka miverina normal le cours zany. Ohatran'izay zany zavatra miseho am'zao. De ankoatran'izay misy an'ty zavatra miparaiparaika kely ty zany hoe inona zany zavatra tokony atao raha ohatra ka misy crash. Araka ny teneniko teo le niseho tamin'ny alina, raha ohatra ka aty amin'ny sport ianao tsy de tena hoe grave be, tsy tokony atahotra zany fa tsara manaraka vaovao ihany miandra ny ouverture-na marché amin'ny latsinainy. Fa raha ohatra hoe tatay amin'ny contrat futur ianao zany hoe manao trading plutôt somary court terme mampiasa leverage, iny zany tena nanaovako an'ty somary conseil kely ty zany. Zany hoe normalement zany ianao tokony manana antsoina hoe habitude en tant que trader anao tokony manana habitude foana hoe inona ny zavatra comportement tokony ataoko zany raha ohatra hoe manao an'le trading zany. Miomana foana zany trader hoe crash zany zavatra iseho foana. Ny zavatra tokony ataonao voalohany misy antsoina hoe sécuriser vos positions. Iny zany tokony atao ohatra amin'io ny mampiasa stop loss na mampiasa ny break even chaque fois ianao mahazo tombony am'le trade ataonao. Fa anao mi-protéger gain anao zany ho ka miseho zao crash ohatrany tamin'ny alina iny zany. De ny faharoa créer alerte amin'ny trading view zao tsy diso misy aty amin'ny crypto moa zany be dia be ny application gratuit afaka créenao alerte. Na koa reny plateforme fanaovana trading reny koa possible misy création alerte de prix. Reny ohatrany automatique tsy mila micréenao fa izy mihitsy manome notification hoe misy dipena 5% na 10% anatin'ny actif anankiray. De au moins anao mba au courant hoe misy zavatra s'est passé any de ohatrany tamin'ny alina zao kaka manokana natory tonga zany le notification fa tsy nahita mihitsy fa tamin'ny 2 maraina angambany vao nahita. De iny nanao publication tana Facebook hoe misy an'zao flash crash zao miseho am'zao moment zao. Mba ahafahanao zany au courant alohaloha zany toy zay efa taraiky anao vao courant an'le zavatra miseho. De à partir an'io alerte anao be dia be misy par mail, misy par message, misy par notification na téléphone de active tsara fa anao maharaka foana zany ny zavatra miseho. De ny fahatelo tsara manaraka actualité foana indrindra fa ny resaka macro de ny fahaefatra resaka diversification. Io zany tsara atao foana na en terme na actif io na en terme na plateforme ampiasaina. Ohatra hoe tsika mampiasa plateforme d'exchange tsara diversifiena iny tsy hoe any amin'ny Binance foana ny actif antsika rehetrarehetra fa afaka alefa amin'ny exchange hafa na alefa anatin'le ny wallet décentralisé reny zany de am'zay mba protéger kokoa zany ho ka misy faille na fahitana exchange na ohatrany zavatra efa niseho daholo zany contrat de trading koa tsara diversifier. Tsy hoe aty amin'ny futures daholo no anaovanao ohatrany tamin'ny zao tratra daholo ny futures, ninazy zao touché daholo ninazy zao ny stop loss tamin'ny alina. Fa ny spot raha vao hitako hoe niverina tsikelikely ny cours-n'le crypto de tsy de jaisa tsony zany. Fa ny farany dia ny resaka hoe tokony manana liquidité foana zany tsika mba hiantisipena nylay crash. En fait an'ireo hitako hoe mahalala an'le izy zany ny crash de opportunité anankiray ahafahana mi-réinvestir. Satria manino? Satria midina be ny cours-n'le crypto amin'izay fotoana izay. De raha ohatra ianao manana liquidité na hoe manana cash foana vonona zany ao anaovan'ny antisipena an'le crash. Raha ohatra hoe midina be le cours de hitanao fa manana potentiel le crypto de au moment an'le crash iny mihitsy ianao no manao antsoina hoe réinvestissement na hoe manao rachat an'le actif satria mora zany ny cours d'échange cours-n'le crypto amin'iny. Dévalue be le prix de afaka tsara ianao mi-anticiper holder an'le crypto ndray zany. Fa am'zao fotoana zao anao raha mijery ohatra hoe 10% ihany Bitcoin, 15% ny Ethereum zany hoe afaka opportunité. XRP zao 20%, ohatra zao Plasma zao 44%, Popfone zao 41%, Aster zao 35%, Celestia zao moins 35%. Zany hoe amin'ny moment ohatra zao no ahafahanao mi-réinvestir ndray maka antsoina hoe prix sous-évalué any amin'ny marché. Zay zany mahatonga hoe tsara manana cash foana zany na manana liquidité. De io mila vetivety satria indraindray ohatrany ka ny atao matady zao mahazo ny ohatra anao tena nahazo an'le alerte de prix mihitsy ianao 0,20 ianao s'est connecté ianao de hitanao tena tonga aty amin'ny $1 na 0,000 ty ny prix natao. Hatramin'izay ianao $4 ty ninazy ny support. Tsy diso aty ny support farak'izay matanjaka aty amin'ny atao. De raha vao manana liquidité ianao de tonga de il suffit ianao mirachat foana zany am'le moment an'le crash de vetivety kely ianao possible na mahita gain ohatra hoe 500%, hitanao 400%, 300% anatina
quelques minutes, quelques heures après an'le crash. Fa zay zao mila ataoko hoe olona efa manana expérience satria tsy n'importe quel actif nanaovanao an'zay, fa tokony misy analyse tsotsotra zany na misy calcul-na risque vetivety zany alohan'ny anaovanao an'zay réinvestissement zay. Zay zany no zavatra tokony homaninao zany hoe reto zany tokony hanananao habitude foana alohan'ny anaovanao trading zany. Satria raha vao miseho am'zay le crash de après am'zay anao misy zavatra tokony hanananao koa zany. De ny voalohany mila rester calme. De araka ny teny amiko teo ny crash zany ça fait partie du jeu zany. Mijery anao n'importe quel actif io na Bitcoin na Amazon na Facebook na Nvidia, misy crash foana zany, misy crash foana. Donc mila calme aloha zany voalohany. Raha ohatra ka mahazo alerte ianao na mahazo an'le news ianao mila calme, na de liquidité ary le position na hoe touché ary le stop loss, mila calme foana aloha voalohany tsy mipanika. Tadidio fa zavatra normal ny crash fa tsy hoe zavatra tsy fahita mihitsy zany. De aveo mila anao mi-analyser hoe inona le nahatonga an'le crash zany. Ohatra hoe zavatra tena tsara zao mijery actualité ohatr'izay na amin'ny réseaux sociaux, YouTube zao be dia be ny youtubeur manao publication na ohatr'izany fa ny tena tsara zao ny amin'ny X ny tena ahitana an'io raha ohatra ka manaraka mi-suivre influenceur be dia be anao na olona mpanao resaka finance. De ka an'le tamin'ny alina moa zany araka ny teneniko teo resaka liquidation en cascade, zany hoe ny compte fictif ny tena impacté na ohatrany hoe flash crash. De raha vao fantatra ny cause-ny de eo anao mahita hoe ahoana ny ampleur an'le izy par rapport amin'ny portefeuille-nao. De ny fahatelo mi-sécuriser les fonds. De io mila expérience koa zany sady hoe mila fazarana kely hoe zany hoe satria vetivety kely nanaovanao an'io, mety fraction de seconde na minute au moment anao mahazo an'le alerte an'le izy. De ny fahaefatra mila mitarana amin'ny resaka volatilité satria mandritra an'le crash ohatr'izao misy zany hoe panique de marché ny olon-drehetra zany tsy hoe olon-drehetra moa zany fa ankamaroan'ny olona miezaka manafitra ny tenany zany. De le marché koa zany mi-crash de miakatra be ny volatilité. De ny zavatra miseho amin'io matetika resaka mety manao fails ny ordre alefanao. Indraindray ambony be ny spread le plateforme, indraindray midépègue les stablecoin de la tandremana iny de mandrapahanaovanao création ordre de vente ohatrany any am'le plateforme possible midina 5% ohatran'le slippage ianao. De ny farany mila manana patience satria araka ny teneniko teo matetika misy opportunité foana raha vao misy crash ohatr'izao midina be ny prix de sous-évalué daholo ny ankamaroan'ny actif. De raha ohatra ianao fetsifetsy de manana patience tsara anao de afaka avadikanao ny opportunité afanao manao réinvestissement. Zay indray ny vidéontsika androany somary vidéo d'actualité kely izy ty dia raha ohatra hoe liana ianao amin'ny tontolon'ny crypto-monnaie ny trading afaka mi-contacte anay amin'ny WhatsApp de ankoatr'izay misy vidéo maromaro efa nizaraiko famororana compte any amin'ny Binance, any amin'ny MetaMask, fividianana crypto ohatra hoe mampiasa M-Vola na Orange Money aty Madagasikara par carte Visa sy ny sisa afaka cliquenao daholo le lien amin'ny description. De raha mahalina anao ty vidéo ty manasa anao hanao j'aime sy hanapartage amin'ny namantsika liana amin'ny tontolon'ny trading sy ny crypto-monnaie.